Taranja kickboxing narosa aloha ny fiadiana tompondakan'ny ligin'Analamanga ho an'ny skajy cadet sy skajy junior izay nitanterahana ao Malazabotsy teny amin'ny kianja mitafina Akatso 7-telopolo no isan'ireo nandray anjara tamin'izany faninany izany avy amin'ny section 4 andeha rahantsika ary ny vokatra izay lalao izay. Mpikatroka misa 7-telopolo avy amin'ny section 4 Tanaville avaradrano Atsimondrano ary Andrefanerivo no niatrika ny fiadinan'ny tompondakan'ny ligin'Analamanga taranja kickboxing ho an'ny low kick sy ny full contact ho an'ny klasy A sy klasy B. Araka ny nambaran'ny mpilohan'ny ligin'Analamanga dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fifaninanana ary azo lazaina fa tratra ny tanjona ho azy ireo. Tamin'ny ankapobeny aloha lamina fitazona tsara mpanosona tsy marofo satria akaiky na manana izy. Raha eo amin'ny lafin'ny teknika nanahoana hiatrika ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara nareo atsoatsy anana solotena firy Analamanga. Ny solotena angambany dia fiainonay zao ny catégorie de poids hitanareo teo ilay ady fiaino misy catégorie de poids fiaino zany ny Analamanga fa arakaraky ny amin'ny fédération fotsiny hitanareo izany sorasa. Manana hatramin'izay amin'ny anatin'ny pirenena ny mpikatroka avy eto Analamanga anisan'ny mitondra avo ny voninahity Madagasikara mbola voatazona ve zay amin'ity? Iny moa voatazona sa tsy voatazona adiny atao ny olona tsy hoe ny olona fa ny any amin'ny faritra koa efa miezaka dia tsy tiavako tena hoe voatazona sa tsy voatazona satria le combattant amin'izao vaovao daholo dia ankizy forme voaingana daholo zany reo ankizy sokajy zandry. Toy izao ary ny vokatra teo amin'izay sokajy junior izay latsaky ny 27 kilao i Natanaela no niondrika nanoloana ny Luka voaositra ho tompondaka izany i Luka avy any Andrefanerivo. Ny mahery no voaositra ho tompondaka ho an'ny avaradrano kosa ho an'ny latsaky ny 27 kilao ihany. Latsaky ny 17 kilao dia Iony Tsilavina no tompondaka avy etsy Andrefanerivo. Latsaky ny 17 kilao Nono avy eto amin'ny section Tanaville. Latsaky ny 17 kilao Onja avy any Avaradrano. Latsaky ny 17 kilao Ifidy avy any Atsimondrano. Latsaky ny 17 kilao Ifenisoa avy any Avaradrano ary latsaky ny 10 kilao dia Iando avy eto Antananarivo renivohitra. Vokatra teo amin'ny sokajy junior zazavavy kosa indray dia latsaky ny 10 kilao Inoelinina avy any Atsimondrano no tompondakan'ny Analamanga. Latsaky ny 27 kilao dia fitiavana avy eto amin'ny section Antananarivo renivohitra. Latsaky ny 12 kilao Judita avy eto Antananarivo renivohitra. Latsaky ny 12 kilao ihany Claudine avy eto Antananarivo renivohitra ary latsaky ny 17 kilao dia Yanita mbola avy eto Antananarivo renivohitra hatrany.